Ampanihy, distrika iray mandrafitra ny faritra atsimo andrefa Madagasikara. Ny famokarana karipetra vita amin'ny volonosy na tapis-mohair ny tena ahafantarana azy, saingy faritra anisan'ny lasibatry ny haintany sy ny tsy fampianarana sakafo ihany koa izy. Miantraika amin'ny vatana misehatra ny fanabeazana izany, tsy misakafo ara-dalàna ny ankizy, hany ka lasa malaina mandeha mianatra, na tonga mianatra ihany fa tsy mahavita mifantoka tsara amin'ny fampianarana. Tsy nahazotozoto hoe zahay mbo tsy niavy ty SFI. Zahay mbony kere. Le tsy mahavitavita mianatra zahay. Nafa tsy mianatra, zahay miisa. Mahatonga io tsy misy ranomoragny fara amizay kanefa tahony sakafo vary fa tsisy vary, tsy misy ranomora. Tahony sakafo balahazo, tsy misy sakafo balahazo satria tsisy ranomora. Fara homagnorake tahona homangao avao. Manoloana ireo vokatry ny tranga El Niño any amin'ny distrikan'Ampanihy ireo indrindra no nahatonga ny ADRA Madagascar anatanteraka ny tetikasa School Feeding Initiative na SFI. Tetikasa tohanan'ny Rehefa 15 Hunger mba hanatsarana ny tahapahavitriny ankizy mandeha any an-tsekoly amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo ara-tsakafo. Manampy ny ankizy amin'ny fifantohana sy mandrisika azy andeha hianatra mantsa ny fisakafoanana tsara araka ny tokony ho izy. Vary mifangaro soja sy legioma, misy otrikaina sy singa mitondra hery no zaraina amin'ireo ankizy ireo. Fa ny voky zahay. Amin'ny folo zahay mihina isan'andro. Nanomboka tamin'ny taona 17 no nanatanterahana ny tetikasa tohana ara-tsakafo na cantine scolaire teo anivon'ny sekoly miisa 300 avy amin'ny communes 7 ao Ampanihy. Marina fa 3 amin'ireo sekoly ireo ihany no sekolim-panjakana. Ny zato kosa dia sekoly natsanga amin'ny fiarahamonina. Tsy zarizary anefa ny fampianarana satria tsy ampy ny mpampianatra, ratsy ny fotodrafitrasa ary matetika no voatery mitambatra anaty efitrano iray ny kilasy maromaro. Raha oharina tamin'ny mbola tsy nisiany SFI ADRA dia tena nahitana hoe ny tombony isan'ny zaza niditra an-tsekoly noho nio antony resaka kantiny io. Satria tsara marina aty amin'ny schoolyear Ampanihy fa dia tena toetrandro mafana sy maina. Dikan'izay tsy misy zavatsazo antenaina, tsy misy mpianatra mandeha mianatra satria tsatsany hanoanana. Noho izay fisian'ny kantiny SFI ADRA zay dia maro ny mpianatra niditra an-tsekoly satria sady misakafo no mianatra. Ankoatra ny sakafoanana any ampianarana dia hizarana varetina mody ireo ankizy rehefa amin'ny fotoana maitso ahitra. Izany no atao dia mba hanampiana indray aman-dreny mandritra io fotoana isian'ny fahasarotana ara-tsakafo io. Hofanina ny fananganana zaridaina fambolena legioma ary omena masom-boly ihany koa ireo mpampianatra saray aman-dreny ka na rehefa mifarana aza ny tetikasa dia tsy ho tapaka ny famatsiana sakafo ireo mpianatra. Ankizy miisa 2,707 sy iray alina avy amin'ireo komina nanatanterahana ny SFI no nahita tombotsoa tamin'ny tetikasa nandritra ny taom-pianarana 12 sy 7 Tena tsy mitovy misy ty ajaja voky na ajaja kere. Satria le ajaja kere zany tsy mazoto. Na andagilasy ao magnoakoaka avao. Tahiroro fa tsy li zany ampira ao repisa ao manao tsikidona. Tsy afaka le zaza kere zany. Fa ny zaza voky tena mazoto mihitsy hatramy kalikily tena hay reo. Mampiakatsy faripahaiza zany le havokisa. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny SFI ihany koa ny fanentanana indray aman-dreny andefa ny ankizy any an-tsekoly tsy tapaka. Ohatra amin'izany tokony andefasana ny zaza mandeha mianatra foana na misy aza ny fotoan-dehibe fanao any an-toerana toy ny avoria sy ny tsena. Eo indrindra ihany koa ny fanentanana mba tsy handefa ny zazavavy anambady aloloatra. Tsy fotoana izy hampandeha amikaoria na handeha an-tsena zay. Kaya ampianaranay. Azy fa nianatra aby taloha ty anagny eo tafavoaky aby akio irienay nanakio ka tianay kea. Le misaosaminareo kinao namonjanay nareo fibeiza mampianatra anay nanoranay fianaragny tia. Le nazoto nianatra zahay tsy tapaka. Saura bevata lahy fa zahay voky ana io te mianatra. SFI ampi umananai naulana hatu ganai hazutu yanata ADRA